Isan'ny nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa ny fiadinan'ny tompon'akan'i Madagasikara eo amin'ny resaka fandizana danse sportive moa no afantarantsika rehetra azy. Tamin'ny omaly koa tanterahana ny deuxième Grand Prix de Madagascar amin'izay danse sportive izay karakarain'ny zareo avy ao amin'ny club ny JR anisan'ny ny maro raha fampidinana azy dia fahombiazana aloha ity hetsika ity anisan'ny nafinatra ireo mpijery tonga teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ihany koa nahita ireo karazana dia tamin'ity fananana iray ity. Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika eo amin'ny sehatra ny dia no karakarain'ny fikambanana dia ary natsoina hoe deuxième Grand Prix de la danse sportive tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina omaly. Akoatr'ireo mpijery tonga marobe teny an-toerana dia couple mahatratra 10 no namaly ny antson'ny mpikarakara. Ny fanirandalana tamin'ity fotoan'ity ihany koa ny compétition nationale à points sy ny Open international de danse sportive latine. Raha an'ity sokajy farany ity dia karazan-dia 5 no ny fananana teo ny cha-cha-cha, ny jive, ny rumba, samba ary ny passo. Nampiavaka ity andian'ny faharoa tamin'ny Grand Prix de la danse sportive ity ny fandraisana anjaran'ireo mpandihy avy any amin'ny faritra. Samy nanana solotena tamin'ity hetsika ity avokoa moa ny avy any Toamasina, Ambositra, Fianaratsoa, Atsiranana, Mahajanga ary Antananarivo izay nampiatrano. Rehetra ireo dia samy nifaninana tao anatin'ny sokajy-taona misy rehetra nanomboka tany amin'ny éveil izay 4 ka hatramin'ny 9 taona ka ny farana tamin'ny sokajy senior. Io sokajy zandry indrindra io no tena nahafalin'ny mpijery nahita azy izay niakatra antsehatra. Ny tena nampiavaka azy moa zany mazava ho azy dia nisy kisikely na hoe éveil manomboka 4 taona dia efa manao compétition zany hoe raha ny amin'ny sport fany tsy misy hoe fataona zany dia efa manao compétition fa dans sportive dia zany hoe asina relève hoe relève amin'ny dans sportive zany. Ary koa nampiavaka azy koa dia ny fandraisan'ireo compétiteur na danse athlète avy any amin'ny faritra maro isan-karazany teto Madagasikara ary natratra 10 isan'ireo mpifaninana hatramin'ny compétition nationale à points sy open. Ary teo ihany koa ny mpitsara na ny juge avy any La Réunion sy La Réunion dia Madame Vanessa Kazanna izay natsoina amin'izay mpitsara tao anatin'ity fifaninanana ataon'ity. Anisan'ny tanjon'ny diara tokoa mantsy ny anazatra ireo ankizy malagasy andihy dia mbola any amin'ny fahazazany. Nentina nanelanelana ny fotoana dia nisy hatrany niseho isan-karazany nataon'ireo efa matianina eo amin'ny sehatra ity taranja danse sportive ity.